Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly antsika revako malala tratra ity sabotsy fa 13 ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika revako dia ny taratasy ho an'ny Efesianina. Efesianina toko faefatra, Efesianina toko faefatra andiny 5:20 ka hatramin'ny 2:30. Efesianina toko faefatra andiny 5:20 ka hatramin'ny 2:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa esory ny lainga ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, fa samy isany momba ny tena ny namantsika avokoa isika. Tezera fa aza manota ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milidika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Aoka izay mangalatra tsy hangalatra intsony fa aleo ikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisomeny izay tsy manana. Aoka tsy aloky ny vavanareo izay teny maloto fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana mba ahazony miaino ny fahasoavana. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay na nisiana tombo-kase anareo amin'ny andro fanafotana. Esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitavatavana sy ny fieterenan-dratsy ary ny lolo-po rehetra. Ary aoka samy aleo mifanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampianatra sy ifamela-heloka tahaka ny nama ilan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Lay masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny tenao fahamarinana. Amen. Ny fa 17 no entina 49 sy ny 17 no entina mampaela-tsika riavana. Tezera fa aza manota ary aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Tezera fa aza manota. Amin'ny kolotsaina na ny fomba fitezanantsika vanim-potoana ankehitriny dia isan'ny atao hoe fahalemena ny fanehoana fahatezerana. Heverina ho toy ny faharesena na fahambaniana aza ny nataratry ny tsy fifehezan-tena ny fanehoana fahatezerana na ny fampisehoana fahatezerana arak'izany. Tsy dia tena izay loatra nefa raha tena jerena amin'ny zoatra masina. Tsy dia tena arak'izay jerentsika izay loatra ny lanjany antsoina hoe fahatezerana. Ao am-baiboly dia in-100 eo ny teny hoe tezitra no miverina, tsy hoe tezitra fa ny hoe fahatezerana, fahavinirana, fahasorenana dia mitovitovy amin'ny hoe tezitra dia eo amin'ny 100 eo izany no miverina. Amin'ireo 100 ireo dia ny ray abateliny dia olona tezitra na vinitra, fa ny roa abateliny kosa dia Andriamanitra tezitra. Izany hoe ao am-baiboly dia betsaka kokoa ny fampiasan'ny teny hoe fahatezerana mahakasika an'Andriamanitra noho ny fahatezerana mikasika ny olombelona. Lafin'ny statistika fotsiny dia hitantsika izany fa tsy hoe ny fahatezerana dia tsy hoe ratsy mandrakariva tsy akory. Ratsy olona fantatry ny olona manao psikôlôjia rehetra fa ny fahatezerana dia zavatra ilain'ny olombelona. Voajanahary ao anatin'ny olombelona ny fahatezerana. Nataon'Andriamanitra ao anatin'ny olombelona izany ny fahatezerana. Fa tsy hoe vokatry ny fahotana tsy akory, fa ny fahatezerana dia mety mitranga ao anatin'ny olombelona. Voateraka ny zaza ohatra dia fantatsika dia mitomany be dia hitanao mena be dia tezitra, hitanao hoe tezitra. Noho izany ny fahatezerana dia zavatra voajanahary ao anatin'ny olona. Mitranga ny fahatezerana rehefa amin'ny lafin-javatra ohatra hoe manoloana ny zavatra tsy zaka. Ny fahatezerana izany dia karazana fihetseham-po na émotion, karazana fihetseham-po, fiarovan-tena. Ny fahatezerana dia ao anatin'ny hoe misy zavatra arovanao izany, misy zavatra mahatsiaro hoe voahitsaka lay teritoara na lay maha hainao anao.
na lay zay zavatra arovanao dia mahatsiaro misy loza mitatao aminao na misy zavatra tsy zakanao dia mitranga lay fahatezerana. No zany ny fahatezerana de zavatra voajanahary tsika teo ary miendrika fiarovatena, miendrika fiarovana ny mahaenao anao na misy zavatra izay tsy tianao voakasika dia tonga lay fahatezerana. Marina loatra koa fa misy ny fahatezerana ataon'ny psikologa hoe primaire, fa misy ny fahatezerana secondaire zany hoe vokatry ny ohatra hoe vokatry ny tahotra de manjary matahotra ianao, na vokatry ny hoe teny marary natao taminao dia lasa vokatry ny fanitsakitsahana mahaenao anao dia lasa tezitra ianao. Am'izay fotoan'izay le fahatezerana dia efa endrika faharoa satria somary nambaniny ianao na nitsahana ny mahaenao anao de lasa tezitra ianao. Mety vokatry ny tahotra zany le fahatezerana, mety vokatry ny fanambanina, na mety vokatry ny ataontsika koa hoe ny frustration, vokatry ny hoe misy zavatra andrasanao kanefa tsy lay zavatra nandrasanao no eo fa zavatra hafa mihitsy, de miteraka fahasorenana zany, miteraka fahatezerana zany, na ny alahelo koa de mety mivadika fahatezerana. Lazaintsika zany satria indraindray eritreretina ho fahalemena mandrakariva ny fahatezerana. Eny tokoa, mety ho fahalemena ny fahatezerana fa tsy voatery ho zay foana akory, satria ny fahatezerana dia tena mety ho zavatra voajanahary hotsika teo. Ary Paoly eto de mahafinaritra be mihitsy fa mahafantatra an'izay izay lanja ny fahatezerana zay, de hoy Paoly eto manao hoe tezera faza manota. Indraindray ny dikateny sasany amin'izy io mety manamboatramboatra manao hoe raha tezitra ianao de aza manota, fa tsy zay mihitsy ny texte grec original ao, tsy zay fa tena impératif présent, zany hoe tena mazava mihitsy tezera ianao, zany hoe avelan'ny Paoly ho tezitra ianao, avelan'ny Soatra Masina ho tezitra ianao, satria tena mety tezitra ianao. Fa lay fahatezerana de zavatra tena mety ho fiarovana ny tenanao, mety ho zavatra voajanahary ao anaty. Ao amin'ny baiboly na ao amin'ny Soatra Masina, testamenta vaovao moa zany resahantsika, dia misy karazana voambolana anankiroa fampiasa ny teny hoe tezitra. Dia ny anankiray ny teny hoe orge, izay teny hoe orge, ary ny faharoa de nataony hoe thumos. Ny orge sy ny thumos dia samy hafa izy ireo. Baiboly dia amin'ny ankapobeny raha miteny hoe hoe Andriamanitra tezitra, zay volazantsika teo amin'ny hoe roapateliny dia fahatezerana tsara, fahatezerana tsara. Ndraindray atao hoe fahatezerana masina le izy, fa fahatezerana tsara. Ary ny orge mandrakariva antsika teo dia fahatezerana tsara, tezitra noho ny tsirariny. Misy zavatra tsirariny, misy zavatra tsy ara-drariny mitranga atao aminao na mitranga atao amin'ny hafa dia tezitra, zay le orge. Ary mandrakariva dia ity orge ity rehefa miresaka ny fahatezeran'Andriamanitra dia ity orge ity. Be de be ny Soatra Masina ahitana an'io amin'ny soratra lazaika teo hoe eo amin'ny 700 any ho any ny manodididina azy. Dia io zany lay fahatezerana zay fahatezerana tsara, satria zavatra tsy mety atao aminao kosa, misy injustice, misy zavatra tsy rariny, misy zavatra tsy tokony hihatra, tsy azo ekena, dia mipoitra le orge. Ary ny teny ampiasain'ny Paoly eto dia orge. Paoly zany eto miteny manao hoe tezera faza manota dia orge ny ampiasain'ny Paoly eo, lay mahatao teny orgizeste, zany hoe tena tezera mihitsy ianao, orgizeste zany hoe mahatao teny ny teny hoe tezera ianareo tezera ianao, tsy manina mahazo tezitra ianao, tsy hoe mahazo akory ary fa tena hoe tezera mihitsy fa aza manota. Ohatra hoe manome ohatra hoe ny efesiana 2:1-7 de mampiasa an'io teny orge io, fa ny ohatra hoe ny Luka 2:2-3 na ny Marka 2:3-5, ndeka fa tsika Marka 2:3-5, Jesoa tezitra io, Jesoa tezitra. 5 hoy ny orge ny ampiasainy eto, ary no nijerijery azy tamin'ny fahatezerana Jesoa, sady nalahelo noho ny amafin'ny fony teo izy tamin'ndraha lehilahy.
ainjiro ny tananao, tena injy ny tanany ka sitrana ny tanany. Amin'ny andininy fa fahadimy, tena fahatezeran'i Jesosy mihitsy io, satria Jesosy teo dia nametraka fanontaniana hoe aroa izy tamin'ny olona, inona moa no mety atao amin'ny sabata, ny manao soa va sa ny manao ratsy, ny mamonjy aina va sa ny mahafaty, fa tsy ny tenin'ny olona. De tezitra Jesosy, tezitra Jesosy noho ny avinavony ny olona, noho ny toetran'ny olona hoe fa maninona reo no tsy mamaly hoe tsy aleo ve manao soa amin'ny sabata, fa maninona reo no tsy mamaly. De zay le orike, zay le fahatezerana hoe fahatezerana ara-drariny. No zany dia tena mety mitranga mihitsy ny fahatezerana ara-drariny. Io lay ore zay mahatonga ny hoe tezera fa aza manota. Fa ny faharoa de zao ny thumos, ny thumos zany de io lay fahatezerana ratsy, mauvaise colère no amin'ny teny frantsay, io lay fahatezerana ratsy. Hitantsika amin'ny fahatezerany Rôda ohatra, de nge tsika hijery ny Matio toko faharoa, Matio toko faharoa andininy fahaenina ambin'ny folo, Matio toko faharoa andininy fahaenina ambin'ny folo, amin'anaran'i Jesosy, ary noho ny efa fantatry Rôda fa voafitaky ny maga izy de tezitra indrindra izy, tezitra indrindra io thumos, tsy orgena ampiasaina eo fa thumos. Zany hoe lay Luka toko fahavalo andininy fahavalo amby roapolo koa ahitantsika an'zany hoe tezitra tamin'i Jesosy ny vahoaka, satria vahoaka tao Nazareta, satria Jesosy anteny hoe tsy misy mpaminany tsy hajaina amin'ny tany dia tsy mahita tsy hanao fahagagana eto Nazareta, de tezitra tamin'i Jesosy ny vahoaka ka saika hitondra hamarina azy anaty tendrombohitra. Thumos ny ampiasain'ny Luka amin'io. Zany hoe eo dia mazava tsara zany eo am-baiboly. Baiboly zany dia resy lahatra fa ny fahatezerana de voajanahary, tsy ny tezitra akory tsy ny fahatezerana akory no ota, tsy hoe manota akory ny olona tezitra. Fa zao tena mety misy mahazo mitrotro ianao eo alohan'ny tsy rariny, mahazo tezitra ianao eo alohan'ny zavatra tsy rariny, eo amin'ny fanitsakitsahana maha anao, fanitsakitsahana ny zonao, fanitsakitsahana ny fanirianao eo anatrehan'ny zavatra tokony hijoroana nefa tsy manao, tahaka ny natao hitantsika eo amin'ny Marka teny zay natezitra ny Jesosy tamin'ny vahoaka ny hoe fa maninona reo no tsy mijoro, maninona reo no tsy milaza ny marina, de tezitra. No zany dia tena misy ny fahatezerana tsara, bonne colère hono reo amin'ny teny frantsay, fa ny fahatezerana ratsy kosa de le thumos, le fahatezerana zay ateraky ny fitiavan-tena. Ohatra ka eto ary Paoly zany manazava amin'ny lafiny statistika moa zay, manazava Paoly eto hoe manao hoe tezera ianao fa aza manota. Inona lay ota? Ny ota zany dia avy any amin'ilay hoe orge makany amin'ilay thumos. Inona lay ota? Rehefa ny tezera fa aza manota, ary eo koa ny teny grika dia tsy tsara dika koa ny teny malagasy eo, fa le teny hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly de mifamatotra amin'ilay andininy fahaenina amby roapolo. Eto mantsy de nataontsika teboka le izy de toy ny fehezanteny hafa mihitsy hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly, fa lay aza manome fitoerana ho an'ny devoly io mifamatotra, tsy tena andininy mahaleo tena izy io. Marina fa misy version be deaibe ny teny grika na andikana azy, fa amin'ilay version mahazatra antsika dia amin'ny ankamaroany dia lay hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly ity dia mikambana amin'ilay andininy fahaenina amby roapolo. Zany hoe raha tsorina de zao: tezera fa aza manota, areoka tsy ho tratry ny masoandro amin'ny lentika ny fahatezerinareo, aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Zany hoe raha fa tezitra ianao ka manota de manjary manome fitoerana ho an'ny devoly. Raha oviana zany tsika ny tezitra ka tsy manota, ary oviana tsika ny tezitra ka tsy manome fitoerana ho an'ny devoly. Fa mety ho tezitra ianao ka manota, ary mety ho tezitra ianao de manome fitoerana ho an'ny devoly. Eo zany Paoly de manafatra tsara mihitsy ny hoe manana sentiment, manana fihetseham-po nareo émotion, mety ho tezitra fa tsy maninona akory zany, fa zao fotsiny aza manota ary aza manome fitoerana ho an'ny devoly. No hoe rovinona ny manota, de ho tsika manao hoe rehefa tonga thumos lay orge, zany hoe rehefa tonga inona le izy, rehefa tonga herisetra lay fahatezerana. Lay fahatezerana zany dia mety ho tonga herisetra am'izay fotoan'izay manota ianao. Manota ianao rehefa tonga herisetra izy. Inona le hoe fahatezerana tonga herisetra? Mety lasa herisetra amin'ny alalan'ny teny,
amin'ny alalan'ny teny. Be de be ny olona tezitra le aveo dia manjary manao teny mandratra, manjary miteniteny foana, manjary manimba olona, manjary mandratra fon'olona. Am'izay fotoan'izay de lasa tumos izy, lasa inona li marina fa norgia koa mety ho ratsy fa tsy voatery hoe tsara foana, fa ny tumos tsy mety ho tsara mihitsy. Noho zany dia eo zany dia lasa manoto ianao rehefa tonga herisetra lay fahatezerana. Raha ohatra anao ka miteny hoe za tena tezitra be mihitsy zany, tena tezitra be amin'ny fotoana itenenao hoe tezitra be de efa tsy tezitra intsony ianao. Raha vao ny olona miteny hoe za tena tezitra be mihitsy zany de zao voafehan'izay ny fahatezerana. Raha vao ny olona, raha vao ianao miteny hoe za kosa aloha tena tezitra aminao mihitsy androany, ianao miteny an'izay teny zay dia nahafe le fahatezeranao ianao zay. Efa tsy ao anatin'lay tumos ianao am'izay fotoan'izay, fa ao anatin'lay fahatezerana hoe misy zavatra tsy zakanao, misy zavatra tsy rariny atao aminao, misy zavatra hitanao hoe tsy mety, dia am'izay fotoan'izay voafehinao le fahatezerana. Hoe afaka iketsika zany fa Jesosy mety tezitra, azy tsy ndray mandeha Jesosy tao amin'ny tempolo ko tezitra be de be eo misaotra mason'Andriamanitra mety tezitra eo anatrehany tsy rano any toetra tsy mendrika, eo anatrehany fialan'ny zanak'Israely amin'ny didiny sy sitrapony de tena tezitra Andriamanitra. Saingy ny fahatezeran'Andriamanitra tsy tonga herisetra akory, fa ny fahatezeran'Andriamanitra dia tonga fitiavana, tonga fanitsiana, tonga fanasitranana aza. Ary jereo tsara Jesosy am'lay marika toko fahatelo teo, tezitra Jesosy fa inona nanasitrana ilay olona marary izy. Zany hoe ny fahatezerana tsy voatery ho tonga any amin'ny faharavana akory, ny fahatezerana tsy voatery tonga any amin'ny fanimbana zavatra akory, fa ny fahatezerana tena toko raha fahatezerana tsara izy de tonga any amin'ny fanamboaran-javatra. Ary matetika ny révolution de tokony ho zay, mety tezitra ny vahoaka, mety tezitra ny fianakaviana, fa zay fahatezerana zay de zao tsy tokony ho fahatezerana manimba zavatra, tsy tokony ho fahatezerana miteniteny foana, tsy tokony ho fahatezerana mandrava zavatra, fa tokony fahatezerana izay mijanona ho fanitsiana, mijanona ho fanamboaran-javatra. Fa ny faharoa de zao, io fahatezerana io tsika teo dia mety ho tonga ota, fa io fahatezerana koa dia mety manjary manome fitoerana ho an'ny devoly. Hoy ny soatra masina eto mitebana hoe aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezerinareo. Eo dia tsy tsara dika koa ny teny malagasy. Le teny hoe fahatezeranareo tsy orgetsony ny ampiasainy amin'io, tsy orgetsony ny ampiasainy amin'io fa voambolana hafa, parogigmos zay, gismos zay no ampiasainy eo, parogismos zany hoe karazana tsy fahatezerana tsotra ntsony izy. Zany hoe le fahatezerana zany eo zao miteny zay ansara le teny hoe aoka tsy ho tratry masoandro miletika ny fahatezerinareo de tsy orgetsony le fahatezerinareo. Zany hoe raha vao tehirizinao le izy ka tratry ny masoandro miletika de zao tsy fahatezerana ntsony ny anarany, tsy fahatezerana ntsony ny anarany, fa lasa ataontsika hoe io le tenentsika teo hoe parogismos, zany hoe lasa zavatra manimba anao, lasa zavatra mandratra anao, lasa fahatezerana tsy mivoaka de lasa manimba anao, lasa lolo-po le izy, de am'izay fotoan'izay tsy fahatezerana ntsony ny anarany. Ny tiany Jesosy tenena zany de zao, aza tehirizina lay fahatezerana, aza mitana lolo-po, fa lay fahatezeranao lay bonne colère, lay fahatezerana tsara io de zao tsy maninona avoay teneno rehefa ohatra ka hitanao hoe rehefa misy tsy rariny de zao afaka mitenenao, fa aza tehirizina ny anatinao le fahatezerana tsara, fa izao manjary manimba le izy, manjary manimba anao. Ary betsaka ny olona hoe eo anatrehany tsy rariny, eo anatrehany tsy rariny de mangina izy, de am'izay fotoan'izay lasa marary izy rehefa avy eo, lasa manimba azy le izy rehefa avy eo, lasa parogismos le izy, fantan'izao fa tsy rariny, fantatr'izao fa tsy mety ny atao aminy, fantan'izao fa marina fa hoe misy ny teny hoe mandeha fera, ekeny zay, fa saingy zao rehefa mafy aminao tsy zakanao de zao aza avela, aza tehirizina, fa avoay le izy de teneno am'le hoe za tezitra fa tsy nety ny nataonao tamiko.
na testa fa tsy mety zao zavatra ataonao zao amiko no zany dia zava-dehibe zany ny tiany Paoly resahana de zao manao hoe zany fiarahamonina kristianina zany de fiarahamon'olona mifampiresaka, fiarahamon'olona afaka mifanazava, fiarahamon'olona tsy manaiky ny tsirariny ary maneho zay tsirariny zay, manazava zay tsirariny zay mba tsy hanimba lay fiaretana lay tsirariny. Ery amin'ny andininy fa raiky amby telopolo dia averin'ny Paoly tsara io, esory aminareo ny folentika, esory aminareo ny folentika, lay folentika pikria, zany hoe rehefa tezitra ianao ka tazoninao le izy lasa folentika de zao zay le manome fitoerana ho an'ny devoly, zay le pikria io lay fitoerana ho an'ny devoly, lasa folentika am'izay fotoan'izay lasa mamaly faty am'izay fotoan'zay zany le izy tsy hoe lasa le fahatezerana zany tsy hoe lasa ota fotsiny satria manjary lasa herisetra, lasa violence hoe manjary mikasy tanana na manjary herisetra amin'ny teny na herisetra amin'ny vatana mihitsy ary am'izay fotoan'zay ota izy satria lasa tezera fahazamanora zany hoe manjary lasa raha ohatra ka manoto ianao raha ohatra ka lasa tezitra nefany lasa tumos io tsika teo lasa mikasy tanana, lasa mandratra olona amin'ny teny, amin'ny fihetsika na mety ho lasa mitory olona any amin'ny tribonaly na zavatra ohatra zany zay le tumos hoe lasa mivadika fahakalana le izy, aza manoto ao Paoly. Fa izao raha mbola tehirizinao ihany iny de lasa manome fitoerana ho an'ny devoly mihitsy, tsy vita hoe ota fotsiny le izy fa tena tehirizina mihitsy le fahatezerana, tena kolona mihitsy le fahatezerana de io lasa pikria izy, io le hoe lasa manome fitoerana ho an'ny devoly. Ary ny akon'io de zao be dehibe ny akony, io andininy be dehibe izay andininy fa raiky amby telopolo io, inona avy le izy rehefa omena toerana ny devoly, lay fahatezerana zany lasa mampiditra devoly, rehefa tazonina io fahatezerana io de manjary inona le izy lasa mivady lay tumos resahantsika io, rehefa tehirizina lay fahatezerana de manjary manome fitoerana ho an'ny devoly de tonga inona le izy, tonga lolompo, tonga fitabatabana kroge, zany hoe kikika be mihitsy, tsy hoe fitabatabana fotsiny fa kikika ohatran'ny olona tezitra de zareo rehefa misy olona mitezitra de miantsantso eny an-davarangana, miantsantso eny amin'ny arabe, miantsantso eny amin'ny varavaran'ny fiarakodia, miantsantso eny rehefa tonga any embouteillage de miantsoantso eny an-tsena, zay le kroge, zany hoe lasa manome fitoerana ho an'ny devoly, lasa tsy ny fanahy tsony no miteny am'ireny fotoana ireny fa ny ratsy ny mampiteny de lasa manompa olona, lasa manozona mihitsy ary, zay le hoe manome fitoerana ho an'ny devoly, zay le kroge lasa aseho amin'ny alalan'ny kikika tabataba lay fahatezerana. Andininy raiky amby telopolo dia fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy, sy ny fitenenan-dratsy mazava ho azy lasa fitenenan-dratsy ara-panahy io, ohatra hoe lasa misy olona miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra mihitsy ary sanatria amin'ny alalana zavatra satria tafahoatra loatra lay fahatezerana arak'izany. De afako inona ny hafatra ao anao? Na inona de zao olombelona isika, voajanahary ao anatintsika tahaka ny hoe anohanana, tahaka ny alahelo, tahaka ny tomany, tahaka ny fitiavana, ny fahatezerana. Fa izao eo anoloan'izany de zao ampianarin'ny Saotra Masintsika hifetena ao anatin'ny fahatezerana. Zay mahampanompon'Andriamanitra, zay no anjeso ny fiainantsika, zay mba tonga ny tompo atopontsika de tokony hahafetena hahafetena eo anatrehan'ny fahatezerana itsika. Le fahatezerana tsy hoe tsy ilaina akory, tena ilaina, ny mahatonataon'Andriamanitra ilaina le izy satria manjary manjaka ny tsirariny, manjary manjaka ny tsy fahamarinana, manjary manjaka ny faharatsiana raha ohatra ka tsy nataon'Andriamanitra tsy mety tezitra ny olona na de efa ratsy be ary no mitranga.
Fa Jesosy de tena tezitra eo netiny tsy fahamarinana mihitsy. Fa izao raha tezitra ianao aza manota, aza tonga mivadika herisetra ny fahatezerana, aza avadika fanimbana zavatra ny fahatezerana, aza avadika fanimbana fiainan'olona, animbana ny fiainanao ny fahatezerana. Aza tehirizina koa ny fahatezerana fa manjary miteraka depression, manjary miteraka areti-tsaina ho anao zay ihany lay ratra, lasa mandratra ny tenanao ianao. De izao aza manome fitoerana ho an'ny devoly koa ao anatin'ny fahatezerana, ka hitahiry olom-po, hikikika, hitabataba, hitahiry hatezerana ao anatin'izany rehetra any dia mangataha amin'Andriamanitra satria tsy mora ny mifehy de mangataha ny fanahin'Andriamanitra ao anatinao mba hanananao fahalemem-panahy, ka lay fahatezerana de hainao ny mifehy azy mba hanjary fahatezerana masina, hahatsara ny fiarahamonina na hahatsara ny mpiarabelona. Ny fanahy masin'Andriamanitra ao anatintsika mahatonga antsika mahana fahalemem-panahy ka mahafehy teny eo anatrihan'ny fahatezerana, ka tsy hahatonga lay fahatezerana ho fanimban-javatra. Ny fanahy masina ao anatintsika zay fanahin'ny fitiavana mahatonga antsika manana ny toetran'i Jesoa, manana ny toetran'Andriamanitra, tsy mahazaka ny tsy rariny, tsy mahazaka ny tsy mety, nefa ao anatin'ny fitiavana. Ivavaka isika. Tompo am'zoranao zay no ny amin'ny afatra ao zay mampianatra anay hitondra tena. Fantatrao Jesoa fa tsy mora ny mifehy ny toe-po sy ny toe-panahy amin'ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona. Saotra fa fantatray fa Andriamanitra tia anay ianao. Manafatra anay ianao ho tezitra manoloana ny tsy rariny, manoloana ny tsy mety, manoloana ny tsy fahamarinana. Saingy manafatra anay kosa ianao tsy ho latsaka ao anatin'ny fahotana, hamadika ny fahatezerana ho tonga herisetra, teny mahery, olo-po, fandratrana, fikasihan-tanana, fandravan-javatra, fanimban-javatra, fandravana soatoavina. Tompo ampianaro zahay mba ahafehy tena, ahafehy ny fahatezeranay, mba ho fahatezerana masina zay mahatonga fanasitranana, mahatonga fiovana. Ampianaro ray Tompo mba tsy hanome fitoerana ho an'ny devoly ka hanjary fahatezerana mahatonga fahakalana, fahatezerana mahatonga kikika sy tabataba, mahatonga korotana, mahatonga lolo-po, mahatonga fahavinirana. Jereo ny firenenay Tompo, jereo ny vahoaka malagasy. Saotra noho ny fanananay fo feno fandeferana, fa omeo anay koa nefa Tompo ny fo mahajoro. Saotra noho ny fanananay fo tia fihavanana, fa omeo anay koa nefa Tompo ny fo mahajoro. De jereo Tompo ny fiainanay ataovy ambany fahasoavanao, ho fiainana feno fifaliana sy fiadanana. Saotra noho ny am'izao herinandro mifarana izao, saotra ny am'izay nomenao anay tamin'ity herinandro divity, de izay nataonay Jesoa dia raha nisy nampalahelo anao de hifonanay aminao, fa atao vita fihavanana aminao zahay mandray ny herinandro vaovao, mitsena ny herinandro vaovao. Amindreo fo zay ary anjakao ny tokantranonay tsirairay avy, ho tongatrano anjakan'ny fiadanana, esory ny fahatezerana, ny lolo-po, ny fahavinirana, manjaka sanatria manjaka ny misy atokantrano sy nisy ambatan'olona, faoka kosa hanjaka ny fifamelana, ny fifandraisana amin'ny fitiavana, ny fahamarinana, ny fahatsoram-po. De ata io ny fiainana isan'andro Jesoa. Amen.